Oaisika. Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Oaisika. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana hoaitsika ity amin'izao alatsinainy amin'ny farany ty taona 13 ity. Miaraba ihany koa ny Italie ny famoahana ny gazety ao amin'ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarsson. Miarabanao Sinezy ary miaraba koa zany ny mpiantsika amin'izao farany ton'izao dia samy tratron'ny 1er janvier tao zany tsika zay ny sitraka Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra zay mino ty fandarana. Eo amin'ny lafiny voka-pifidianantsika zao Frank Ramarsson amin'ny ankapobeny efa birao fandatsaham-bato vitsy dia vitsy sisa anao andrasana dia feno tanteraka zany ny voka-pifidianana eny anivon'ny senita. Na zany naty zany efa nefa mahita ihany ny anivon'ny pombany candidat Robinson sy ny Akolafy Ravalomanana fa misy osoka na miayay alabato izy manoloana ny voka-pifidianana amin'izao fotoana izao io. Ohatrotrany ahoana no andika amin'ny Frank Ramarsson le fizotran'ilay izy amin'izao fotoana izao. Le ayay alabato aloha zava-hoazy fa tsy misy aloha ataontsika hoe fifidianana manara-penitra araka ny fiteniny saron'ny mouvance actuelle azy ary fanoaka zany dia asatia fa tamin'ity ndraiky tonga ty tsy niditra atao anatin'ilay ataontsika hoe organisation ny fanjakana fa tsy nita tolo nanao azy donc tsy maintsy misy ihany aiar anao any hoe mitanila ve le omisenita tamin'ity nanaovana an'ity fidiana faharoa ty. Ny zavatra magaraka nefa dia zao tamin'ny fidiana voalohany dia samy tsy taitra le mouvance Ravalomanana sy candidat Robinson satria nitarika tanimbolohany le ataontsika hoe le laharana fa ny tatombrina dia fa nanomboka ny teny ny collectif des candidats fa ny teny ny candidat Arjonjananarivelo ny hoe tokony hoe hojerena tsara fa ny fanita osoka salabato isika zao zany zao vao hita hoe misy ny atao hoe ataontsika hoe lefoka hita ny mouvance Ravalomanana dia ohatrany tenen'ny hafa ohatrany tohitan'ny havany any satria ny sasany tsy mety tsony hanampy azy anatin'izay ataontsika hoe tolona zay ataon'izay satria raha notanao koa zany amin'ity fidiana faharoa ty dia be da be mihitsy ny olo tsy tonga tany pro-pifidianana zany hoe mahatratra any amin'ny 500 ny olo tsy mifidy zany miampy ireo zay ataontsika hoe nanao vato fotsy ka hitanao tsara amin'izany fa ny olona zay olany flo io dia olany amin'ny 500 isanjato ny ataontsika hoe ny tokony fidy no lany zany hoe c'est tout chacun président malelu izy moasa dia pesaka sady le ataontsika hoe légitimité any ataontsika hoe ny fipetrahany mahamaro-potitra sy mahampamarinana le zay flo itondro ka zay moa tsy dia raharainy loatra ny ataontsika hoe communauté internationale magaga zany fa ny azy zay avy tany fifidiana sy hoe voaka amin'ny crise tsika ka tsika hoe zao aloha voaka amin'ny crise raha zao fahitantsika zao ataontsika hoe fitarainana marobe satria tsy resaka filopirenena ihany fa tsy any amin'ny députation misy zany ataontsika hoe alabato sy osoka ka izay no tokony hoe hojerentsika tsara hoe inona no avy ny firenena rapitsy avy rapitsy satria tena mitaky fitoniana mihitsy sy ataontsika hoe karazana fanamarina tsaina ihany ity ataona 700 somary ty le vao manomboka satria mitaky ataontsika hoe fahendrena avy amintsika malagasy hoe manatsika sy mahita an'izao toedravatso. Fa naizanona zany Frank Ramarsson nangataka ihany moa zany ny teonivon'ny mouvance Ravalomanana nanaovana an'le fampitana ny voka-pifidianana confrontation de PV nefa moa zany no tsy pansesy le izy le fampitana be bureau de vote manko efa tamin'ny 2002 indray zany no tavina ferina satria ny marina nge dia ny hoe mety ny raiky hoe le mouvance Ravalomanana ary ngamba tsy nahalala fa ohatra ny fandrian'ny comité international ihany zareo satria hoe raha tsy nity izy eo tamin'ity processus électoral dia mety zavatra hafa ny tranga teo
ny hita amin'le tsika miteny zao dia ny hoe navela anao ifidina faharoa Andriamatoa Robinson mety misy tetika mihitsy any ambadika nanao am'izay fa rehefa tonga amin'ny fidina faharoa dia tsy atao manjesy intsony zany hoe mbola betsaka ny olona mitaky ny tsy fiodiny Andriamatoa Marc Ravalomanana zay ny ataontsika hoe raha tsotsorina ny analizy hitan'ny beso maro am'izao fotoana zao fa ary tokony ama fa nisy ihany ny ataontsika hoe tsy kombakombako na tamin'ny repoman'Andriamatoa Marc Ravalomanana nanampy ny tady rekilany satria raha mahita ngeno bebe ihany ireo italesoka tamin'le na propagande Andriamatoa Robinson na fomba ataontsika hoe ilazana hoe inaby no tamirenanao ady hevitra reny ny tokony resahany tokony ohatrany programa mazava ny tokony resa fa tsy fanenjena fahatanto fotsiny ny tateakilany dia hitanao tsara fa besaka tsy mifidy satria besaka izany nahita fa hoe tohatra milasako toto le fampelezan-kevitra zay ny zavatra hitako anatin'izay ataontsika hoe fempotoana kely zay ka maniry ihany tsika hoe tombo voasambatra ho an'ny tsirairay ary koa manisy fitoniana satria marisa dia marisa le firaisam-pirenena amin'ny fotoana zao. Ya, isaoranao ary teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao arivo zao Franck Ramarsson irariana soa ihany koa atsika mpanaraka ny fandarana samy hotratra ny taona vaovao mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy. Dia mirafitso ny rehetrarehetra zany. Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.